Faly miarabantsika fiangonana ry havana nahatratra zao alady voalohany amin'izao volana janoary zao ary miarabantsika nahatratra ny taona vaovao hitsangantsika hiraba ny vahintsika araka ny efa fantatra sy efa nampahafantarana antsika omaly dia ny mpitandrina Randriamisata Roger no voatendry ny sodaparitany Antananarivo ho délégué eto amin'ny FJKM Isotry Fitiavana noho ny tsy fahafahana nefa satria misy fotoam-pivavahana intelo misesy ao amin'ny salema vaovao izay andreketany dia nandefa ny Andriamatoa Rafamantanantsoa Roger Luc mpitandrina izy hisolo tena azy eto amin'ny FJKM Isotry Fitiavana efa navita ny asany evangelista tany Belo Amorontsiribiana izy ary taona fahadimy ao amin'ny faculté de théologie ankehitriny manambady izy ary mananjanaka telo ny roa amin'izany dia misitraka ny bourse zay ivatsitsika Isotry Fitiavana Andriamatoa mpitandrina dia faly izahay miarabanao ary mirary soanao sy ny ankonanao amin'ny asa fanompoana zay nirarinany tompo anao dia hitombo fahasalamana sy herany ianao ary aoka ny fanaina masina no hitary-dalana anao hatrany amin'ny asa fanompoana zay tanterahanao dia izay ry havana no firabana tsotra ataontsika aminy izy zany no hitondra mpitoam-pivavahana anio tsy fantatsika ny amin'ny manaraka aloha fa hatramin'izao aloha zay izy zany aloha ny amin'ny maraina teo ary izy koa ny amin'izao misaotra antsika afaka mipetraka sika eny ary ry havana nomboka zao fanompom-pivavahana izao sika ka hira aloha sika ny hira fanevany fa folo taona ny synodaparitany miorena tsara koa eo mpitsanganana no anatanterantsika izany Mihorena tsara amin'ny fenona misy hina erika handeha mijoro tanokazavela ny asa fanompona azamba malaina fa handeka mazoto zao reno tadidio ny fenona no ampiasa mihorena kehitrimo ka dia maereziana asefanekena tao ampatokina eo napetraky Jeso angana mba efa fa tsy vita mora ny asa fitorina ekeo ampitiavana kandele tantera zao reno tadidio ny fenona no ampiasa mihorena kehitrimo ka dia maereziana mazoto miasa mipifalina fanilanitra ary no anjara lovana kufangana ary andeka misikina efa faly miandranao lay Jeso tomponao zao reno tadidio ny fenona no ampiasa mihorena kehitrimo ka dia maereziana zao reno tadidio ny fenona no ampiasa mihorena kehitrimo ka dia maereziana anio alahady faharoany volana janoary taona 2020 alahady voalohany amin'ity volana janoary tia ary alahady voalohany koa amin'ity taona 2020 ity alahady ny epifania na fisehoan'ilay mpanjaka alahady ihany koa ibanjinantsika ny loha hevitra mandritra n'ity volana ity manao hoe maharitra tsy miova
ny tompo ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ane ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy avy amin'i Jesoa Kristy tompo sady mpamonjy antsika ho fisaorantsika sy ho fiderana an'Andriamanitra ry havana dia ndeha isika hiaraka amaky ny salamo izay efa voalahatra eo amin'ny fandarana manao hoe mankalaza an'Andriamanitra eny mankalaza mpanjaka atsika eny mankalaza fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra mahaiza mankalaza tsara ianareo Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana amin'ny masina ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona olon'Andriamanitra Abrahama fa an'Andriamanitra ny mpingan'ny tany avo indrindra izy amen Nefalia risaka iza Vanahazo tambava Zana harino ni daiza Kaisagi sehata Mirasi miobea Zeso tumpuno dea Zeso no dega umigado Amifalia Velunaya Eana Mefalia risakaisa Vanahazu Tombava no Azuzana Inumitaiza Kaisage Seata Zanu andru mampifali Andru leipeani Dia iramafali Nua tawa keiti Zanu inumiyaza Mifali ayana Mifali zaudunu Kirawe wasana Nua tawa Tisa Mifali agisakaiza Vanahazu Tombava no Azuzana Inumitaiza Kaisage Seata Eosana Nuana Gitumpo Figana Fiderana Nua Sandra Taiza Teva Satayeriaza Uhana Panzakana Uhana Panzakana Uhana Aneniata Gaisua Nawiza Mifali agisakaiza Vanahazu Tombava no Azuzana Inumitaiza Kaisage Seata Ivavakare isika ry havana ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro ndreto izay zanako sy ny asa ny tananao dia ny vahoaka voafidinao hiala fitao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga tonga eto amin'ity toerana ity izahay mampiompo mampanahy midera sy manome voninahitra ny anaranao fa ianao ihany ny masina ary ianao ny tompo
ianao le Andriamanitra efa nisy hatrizay ka ho mandrakizay izay vahoakanao midera sy mankalaza manome voninahitra anao. Dera laza heriaja voninahitra anao Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Saotranao izay ny amin'ny fitondranao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Saotranao tamin'ny taona 124 iny izay nafanay nanompo anao tamin'ny mpitiavana nomban'ny herinao. Napitanao amin'izao taona 2024 izao izahay. Isoranay satria fanomeza pasoavana lehibe avy aminao izany dia nitombon'andro mahavelona anay. Isoranay ianao Tompo ny zavatra rehetra niseho sy ny famaofao teo amin'ny fiainanay satria ianao tokoa no Andriamanitra mpitondra anay ary manaiky ny fitondranao izahay. Ary malala ny hevitra heverina anay ianao dia hevitra hitondra soa fa tsy loza. Ankehitriny ary Tompo Andriamanitra rainay miantso ny anaranao izahay. Manatria anay amin'izao fanompoam-pivavahana tanterahanay izao. Aoka mba ho fian'ny voninahitrao izao fanompona tanterahanay izao ka irinay manomboka etỳ am-piandohana ka hatrany am-piafarana dia hanatrika eto anao ary anehoanao amin'ny voninahitrao ny fanompom-pivavahana tanterahanay. Koa dia ankininay sy apetraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mpamonjy anay izany mivavaka izany. Amen. Vavaksika misaotra anao zahay Jesosy fa nomenao taona vaovao, mananambara aminay indray ianao ankehitriny, mangataka ny fanahinao masina izay anampy anay ahatakatra izay tianao lazaina aminay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo.
ny filazantsara nosorata amin'ny Matthieu ry havana. Matthieu toko fa 4:10 ny andininy fa 30. Matthieu toko fa 4:10 ny andininy fa 30 no angalantsika afatra ho an'ny ankizy sy ny tanora kanefa ho an'ny fiangonana ihany koa. Iarahantsika mamaky ry havana ny Matthieu toko fa 4:10 andininy fa 30 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Io tapany farany io ry havana no angalantsika afatra, tompo vonjeo aho. Tantara malaza ao anatin'ny Baiboly no manoloana antsika. Tao anaty sampokely mpianatra, nitsoka mafy nakany amin'izy ireo ny rivotra, ka nientin'ny rivotra nakany fivoan-drano ny sampokely. Rehefa nadiva raina ny andro dia nitsangatsangana tambonin'ny rano Jesosy nanantona ny mpianatra. Raiky tahotra nefa ny mpianatra, fa nataony ho matotoa no hitany. No nitenenin'i Jesosy izy ireo tsy atahotra. Dia hoy Petera tamin'i Jesosy, raha ianao io dia asaivy manantona anao aho ho eny ambonin'ny rano. Dia hoy Jesosy hoe manantona. Dia nandeha tambonin'ny rano Petera nanantona an'i Jesosy, saingy nilentika izy. Dia tongotsika eo amin'ny andininy fa 30. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Inona no afatra ho antsika ry havana? Manoloana ny tafio-drivotra mandalo eo amin'ny fiainanao, manana réflexe mikikika na miantsoantso hoe tompo vonjeo aho, tompo vonjeo aho. Manoloana ny amafin'ny rivotra dia tonga ny fisalasalana ry havana, ary tonga ho azy ny tahotra. Fa iza moa ny tsy matahotra rehefa tratra ny rivo mahery eo amin'ny fiainana? Fa anio te hamonjy ianao izay ao anaty tahotra Jesosy. Rehefa mijery ny onjan-dranomasiny Petera dia nanomboka natahotra, ary soa fa nijery an'i Jesosy izy ka nanao hoe tompo vonjeo aho. Maharitra tsy miova ny tompo ry havana, mpamonjy no anarany, zany ny toetrany, ary te hamonjy ianao amin'ny rivotra mahery mandalo eo amin'ny fiainanao izy. Vaovao zao ny taona dia maro isika kristianina no mandray fanapahan-kevitra, ozy izy tika hoe bonne résolution. Dia eo ny teny hoe za te hitombo amin'ny fiainam-bavaka amin'izay, za te hamaky Baiboly isan'andro amin'izay. Fa ny olona rehefa te hanantona an'i Jesosy misimisy kokoa tahaka izany ry havana dia tsy laozany rivotra mahery ny fiainana. Jereo ny ohatra Petera, nangataka ho eny amin'i Jesosy izy, ary tena d'accord tsara mihitsy Jesosy hoe manantona ary. Fa nahita ny rivotra Petera dia natahotra ary saiky nilentika. Jereo tsara fa tsy nanavitra ny tena ny Petera. Aza miezaka ny manavy tena fa tsy ho tafavoaka ianao rery ao anaty rivotra mahery. Aleo miteny hoe, aleo mikikika hoe tompo vonjeo aho. Betsaka ny olona rehefa miandoha tahaka izao ny taona dia mahatsiaro an'Andriamanitra izy, mahatsiaro ny fiangonana izy, ary tonga miangona ny alady voalohany amin'ny taona. Dia rehefa avy eo tsy hitandray izy mandritra ny fotoana maharitra, tratra ny rivotra mahery izy ry havana, nefa tsy mikikika miantso vonjy tompo vonjeo aho. Mazava ho azy milentika izy, milentika izy, milentika ny fiainany, ary zany ny tiany tompo hovaina ry havana androany maraina, ary tiany zany olona zany hikikika aminy manao hoe tompo vonjeo aho, mba tsy ho mpamonjy isan-keritaona. Aza miazakazaka koa ry havana mitady vonjy etsy sy eroa, manana mpamonjy azo antoka isika. Izy no mahay manova ny circonstance rehetra amin'ny onjam-piainana, amin'ny rivotra mahery eo amin'ny fiainantsika. Ny andrasan'i Jesosy amintsika, ny atorin'i Jesosy amintsika, hiteny aminy, hikikika aminy, hiantsoantso hoe tompo vonjeo aho. Ary dia izy no hanintsitra ny tanany ry havana tahaka ny namonjeny an'i Petera. Zany koa ny tiany amonjena anao, zany koa ny tiany amonjeny aho. Amen. Vavaka isika. Jesosy misaotra ny amin'ny teninao,
misaotra tamin'ny fanamonjenao anay tao anatin'ny rivotra mahery samihafa, maharitra tsy miova tokoa ianao Jesosy, mbola te hamonjy anay mandrakariva. Omeo anay Jesosy ny anana réflexe, ikikika, iantsoantso ny anaranao. Tompo, vonjeo aho raha sendra rivotra mahery zahay. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tsika tompoko Jesosy tompo sotranao zahay raha mbola nomenao fotoana azahoanay hamaky sy hainy teninao feno ny fananao masiny zahay zay hamaky ny teny indrindra mimpanomponao zay hanambara ny afatrao ary ny vahoakanao ianao nanokatra ny fony sy ny sainy mba ho mpiaim-pakatoa fa tsy ho mpanadino engane hitondra fiavoazam-panao anay ny fandrenesana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay nangatahana izany. Amen. Hiaraka mamaky sy hainy soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha bokin'i Isaia 1:7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mangina iainao ianareo ronosy, ary eo ka ndroso hery ny firenena. Aoka nantony izy ka dia hiteny. Andeha isika hifanantona eo amin'ny fitsarana. Izy nanaitra avy any Atsinanana ilay nimban'ny fahamarinana tamin'ny diany rehetra, ary nanolotra ny firenena teo ambany teo anatrehany ka nanapahany ireo mpanjaka izy. Izy nanao ny saba no tahaka ny vovoka, ary ny tsipika no tahaka ny vodivary voapoka. Mipaoka ireo izy ka mandroso somatsara any amin'izay lalana tsy mbola no diavin'ny tongony. Izy moa nanao sy nahavita izany sady miantso ny taranaka maro hatramin'ny taloha, izao Jehova ny voalohany, ary hatramin'ny farany dia mbola izao ihany no izy. Inosy nahita ka raiky tahotra, torakovitra amin'ny vazantany dia nanantony izy ka tonga. Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy milaza tamin'ny ralany avy hoe matoki. Koa ny mpandrafitra dia nampahery ny mpanehy volamena, ary izay nandama tamin'ny tantanana nampahery izay nively teo amin'ny rindrina. Ka hoy izy, miantso ny soloto tsara ity, dia nimbony mafy tamin'ny omby izy mba tsy hozongozona. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Mateo 4:7, ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 9:30. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny epistily nosoratan'i Jaona voalohany 1, ny andininy 5 ka hatramin'ny 10. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa mbiteo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay, dia natopatopan'ny alin-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana 4 amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho ny nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra, dia raiky tahotra ka nanao hoe, matotoa io. Dia niantso izy noho ny tahotra,
ary jesosy no teny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky fa izaho ihany aza matahotra. Ary petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manatona anao eny ambonin'ny rano ao. Ary hoy izy manatona, dia nidina niala tamin'ny sambo kely petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatona ny Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe tompo ô, vonjeo aho. Ary nanintsitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay teo an-tsambo kely dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary noho ny tafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary noho ny nahafantatra azy ny tompo tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra ho eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hamela azy hanendrina dia nisompotra avy avin-dambany ihany azy, koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa. Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika. Ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika. Amen. Amen.
mbola ivavaka isika riavana tonga ny fotoana tompo ary mipaika ny ora zay afahanay mieno ny afatra avy aminao koa tary lalana izay fanay masino aizanay mieno makatoka mivelona amin'ny teninao mitenena ary Jehovah fa mieno ny mpanomponao amen. Ny taratasy voalohany no soratany John ho an'ireo jiosy melipatrana any amin'ny vazatany efatra no hitondrana afatra ho antsika anio efa mivaky ny mpanompon'Andriamanitra mazava tsara teo izany ka dia andeha arsika andray lesona avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ry havana tamin'ny taondasiny tsika dia niaina sy mivelona tamin'ny loha hevitra maro dia maro ary samy nambara tamintsika isam-bolana izany ka nandraisantsika lesona. Ny nona amin'ireny dia zao hoe tsy zavatra nandalo fotsiny ihany ireny dia hoe vita ny volana dia mijanona tsy tadidina tsy niaina na tsy fantatra tsony ireny loha hevitra ireny fa efa nisy zavatra niraisintsika nampitombo finoantsika nampaharitra antsika ohatr'izao ireny. Amin'ity taom-baovao ty koa amin'ity volana vaovao zay dia avintsika ty dia manana ny loha hevitra vaovao koa isika ny amin'ity taona ity amin'ity volana ity dia andeloha iarahantsika mamerina mba ho tadiditsika ny amin'ity volana ity satria fiandohan'ny volana izao. Inona ny loha hevitrantsika amin'ity volana ity? Maharitra tsy miova ny tompo. Raha izany loha hevitra izany ny asiana dinidinika kely fohifohy ry havana dia zao hoe le hoe maharitra dia filazan-javatra izay ao anatin'ny elan'elam-potoana dia tsy misy fiovana ary tsy misy fiamorana fa dia miroso hatrany ary maharitra. Zay ny ilazana hoe maharitra tsy miova Andriamanitra fa anisan'ny toetra n'Andriamanitra koa izany maharitra sady tsy miova izany satria izy lefa nisy hatrizay ka ho mandrakizay, izy lefa nisy taloha sy ankehitriny ary ny ho avy, toetra n'Andriamanitra zany. Ka ireo toetra rehetra zay manamarika amin'ny fiainan'Andriamanitra dia ao anatin'izany hoe maharitra tsy miova izany. Ohatra hoe ny fahamarinany dia tsy fahamarinana ny tefitefiana ohatra ny antsika olombelona fa fahamarinana efa hatrizay ka ho mandrakizay. Ny fitiavany dia fitiavana tsy ohatra ny antsika olombelona ihany koa fa fitiavana efa nisy hatrizay ka ho mandrakizay. Ny fahamasinany dia efa toetra tao aminy efa nisy hatrizay ka ho mandrakizay. Tahaka izany koa Andriamanitra be famindrapo azy dia efa toetra tao aminy ary mbola maharitra hatramin'izao andro iainantsika izao mbola be famindrapo ny Andriamanitra ivavahantsika. Raha ity texta manokana izay notsongona avy tao amin'ny asa soratry John ty koa ry havana ny apitsika resaka kely dia zao hoe i John apôstôly no nanoratra azy dia araka ny efa voambara teo nosoratana ho an'ireo jiosy izay melipatrana any am-pelezana rehetra eny. Ny asa soratry John moa no asa soratra faharoa maro amin'ireo taratasy ato amin'ny testamenta vaovao satria ny apôstôly Paul manana taratasy betsaka indrindra dia aveo i John anisany manana asa soratra betsaka ihany koa manaraka ny apôstôly Paul satria ny filazany tsara araka ny John. Eo re taratasy telo nosoratany John, ny boky mifanambarana samy asa soratry John. Fa ny misongadina ao amin'ny teolôjiny John natrany amin'ny filazantsara natraty amin'ny fanambarana dia zao misongadina ny teolôjia ny fitiavan'Andriamanitra. Teolôjia ny fitiavan'Andriamanitra. Ny mazava no resana eto ny filazana ny toetoetra n'Andriamanitra ka ny fahazavana no tena namariny John izao taratasy zay nosoratana zao hoe Andriamanitra dia mazava, zany hoe fahazavana Andriamanitra ary mafisiny ao anatin'izany fa ny olona mandeha amin'ny maizina tsy mba manana firaisana amin'Andriamanitra fa zay manana ny mazava ihany, zay mandeha araka ny mazava ihany ary ao anatin'ny fahazavana ry havana dia zao hoe entina ilazana zavatra ara-panahy le fahazavana ohatrohatra hoe ny amin'ny lafiny fahamasinana, ny fahatsaranana, ny fahadiovana sy ny fahamarinana. Zay ny lazana ny hoe mazava ny tontolony fahatsarana rehetra avy amin'Andriamanitra no ilazana ny hoe mazavana amin'ny fahazavana. Fa le aizina kosa dia entina ilazana izao tontolo izao, ny fomban'izao tontolo izao, ny filan-dratsy ilazana, ny faratsiana maro samihafa zay hita eo amin'izao tontolo izao.
ao anatin'izany ary riavana no ndeha hanasongadiana antsika fa voalaza ato mantsiny hoe olona mandeha amin'ny mazava sy ny olona mandeha amin'ny maizina koa ndeha omentsika loha hevitra zao toriteny zao manao hoe ny olona mandeha amin'ny mazava ny olona mandeha amin'ny mazava riavana voalohany dia manana firaisana amin'Andriamanitra ny olona mandeha amin'ny mazava dia manana firaisana amin'Andriamanitra hitantsika eo amin'io 5 moa zany riavana zany hoe zay miteny hoe Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina ao aminy raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina zany hoe ny olona mandeha amin'ny mazava manana firaisana amin'Andriamanitra mazava ho azy araka zany ny riavana milaza Jaona eto fa mazava Andriamanitra maneho zany fa madio marina ary manana mifamasinana tsy misy ifandraisany amin'ny maizina mihitsy ary ahiliky Jaona tanteraka ny olona milaza anazy ho manana firaisana amin'Andriamanitra kanefa mandeha amin'ny maizina tsy mitombina zany ozy izy satria raha olona manana firaisana amin'Andriamanitra ianao dia ny mazava no izoranao tsy mivily na ho amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana na isokosoko ho any amin'ny maizina fa tena masamyzotra amin'ny lalam-pahazavana ary tahaka izany tokoa ny riavana ny olona efa zatra ao amin'ny maizina raha tarafin'ny tara-pahazavana na hoe sendra tafatsirobaka any amin'ny lalan'ny mazava any dia zao hoe lasa kondrakondrafana izy ataoko hoe ohatra fotsiny fa tsy tsika tsy zanaka maizina tsika ohatra fotsiny hoe sika raha vao anatin'ny toromaso maizina no nisy mazava tampoka ka taitra dia ohatra ny tsy arisaina zany tsika dia ohatra zany ny avy eo amin'ny maizina tarafo ny fahazavanan'Andriamanitra tsy maintsy ohatra ny daladala zany no fijerena azy ozy mantsy no oabolana nigeriana iray hoe tsy mahay miaraka na oviana ny akanjo fotsy sy ny loto mazava ho azy zany raha akanjo fotsy ohatra ny reto robina dia konina mary mamirapiratra be reto ny asiana loto kely to dia misogadina be maloto zany to dia hita be ny loto mitombina izany dia tahak'izay koa tsy mahay miaraka ny mazava sy ny aizina fa izao sy ianao kristianina ankehitriny izay azo lazaina fa mandeha amin'ny tara-pahazavany kristia mandeha ao amin'ny mazava dia zao na mamaky vaky izao aiziny zao tontolo zao ary tsika na mamaky vaky eo anatin'ny ady sy ny fahoriana eto amin'ity zao tontolo zao ary tsika ka raha iainantsika sy tazomitsika trany le fahazavana zay ao anatintsika dia iny fahazavana iny manavitra antsika sy mamehery antsika ahafahantsika mihoatra amin'ireny ady etrentsika ireny mihoatra amin'ireny fahoriana zay diavintsika ireny fa hitara-pahazavany Kristy zao amintsika io manavitra antsika ho amin'ny fahafana tanteraka anao ohatra zao hoe ny totozy mafantatra totozy dao regny matsika voalavo kely reny izy dia zao hoe ampiana siny anankiroa zany eo ka ny siny raika samy misy rano dia nalatsaka ao ny totozy nalatsaka amin'ny raika siny raika dia zao hoe le ray ity to dia nitapianana tsy nampiana mazava misy to dia saromana tanteraka fa le raika kosa nampiana tsindraka aloha tsindrina fantsika dia ahitana taratra mazava kely fa izao ny zavatra mety isy amin'ny riavana ilay totozy to dia ny saromana tsy hay mahita mazava tsy aharitra fotoana ela tonga dia hijibika any anatin'ny rano ary ho faty satria tsy mahita mazava mihitsy dia tahak'izany koa tahak'izany anefa ilay ato amin'ilay nisy fantsika kely ahafany mahita mazava mahita ny fahazavana izy dia iny miaro azy tsy lentika satria iny no arany dia manavitra azy ka mety raha misy manavitra ary izy nataoko indray andro na 2 andro na 3 andro mbola mety ho avitra ho velona satria nahita ny tara-pahazavana izay nafany miaro ny tenany dia tahak'izay koa tsika kristianina riavana raha izao tontolo zao izay efa ao anatin'ny maizina ka tsy mahita ny tara-pahazavany Kristy no sendra olana no sendra ady dia zao hoe fahafatesana miandry azy satria olona tsy manana fanantenana tsy misy finoana to dia fahafatesana no miandry azy fa izao sy ianao zay manana ny tara-pahazavany Kristy ninina ady etrenao ninina olana menjady eo amin'ny fiainana dia zao hoe iny tara-pahazavany Kristy iny miazona amin'ny finoantsika tsy ho faty ka tonga antsika anana fahavelomana noho ny famonjen'i Jesosy Kristy koa ankehitriny ary riavana izao hoe mandehana amin'ny mazava mandrakariva aza mitapifipify any anatin'ny aizina any izoro ny tara-pahazavany Kristy fa izany no afantarina fa tena manana firaisana amin'Andriamanitra ianao ka rehefa manana an'Andriamanitra ianao dia zao hoe manana hery entinao manotra ny asan'izao tontolo zao ento amin'ity zao tontolo zao misy antsika ity ny zavatra faharoa riavana dia zao
ny olona mandeha amin'ny mazava dia manana fiombonana amin'ny sampino, manana fiombonana amin'ny sampino. Ny andininy fafito tapany faharoa indray moa dia mivaky toy izao manao hoe tapany voalohany, fa raha mandeha amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika. Any amin'ny dikateny iombonana moa dia tena dikany hoe manana fiombonana amintsika sampino, tsika sampino zany hoe fiombonana, fifankatiavana, firalahina, zay firaisana ny ao amin'ny sampino. Zay no tiana ambara amin'ity. Io mo mahakasika an'le teny hoe salom, salama, fihavanana, fandripahalemana, firalahina, firaisakina, zay ny dikany. Ka ao anatin'izay zany dia tokony ho amin'ny fangaraharana tanteraka, na hoe amin'ny fiainana tanteraka amin'ny fahazavana ny fiainana kristianina mba hisiny zany fiombonana izany. Asa raha asika zavatra tiana tenena hoe tokony samy aina amin'ilay tena fahazavana isika kristianina, fa raha ohatra moa misy maizina ao anatintsika kristianina dia tsy ho tanteraka mihitsy io fiombonana io, fa tsy maintsy misy tokotoko miavaka ary maizina, miavaka ary ny mazava, ary eny elanelany misy maizina sy mazava mifangaroaro. Dia zay le tsy mahatanteraka ilay fiombonana sy firaisana. Ka Jesosy Kristy ary dia efa niteny mihitsy hoe izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Zany hoe ifitiavana ohatra napetraka Jesosy Kristy io, le fitiavana izay ohatra velona avy aminy dia le fitiavana tao amin'Andriamanitra ka nandrano zanan'ilay tokana tsy nitandrovany izay rehetra sarobidy teo aminy fa nalevany ho famonjena isanao. Dia zay le tiany iainantsika sy velomantsika amin'ny fiombonana, fa tsy le fitiavana tahaka ny antsika olombelona hoe tiako satria mety misy tombontso azoko amin'io, tiako satria mety amiko ohatrohatra hoe mpifankatiana hoe tanora lasy vavy tady an'olo mpitiavana dia tiako satria ohatra mba tsaratsara endrika dia mendrika anahy, ohatra tsy ohatra zay sy fa tena hoe tiako io na dia tiako, dia ohatra zay le matateraka le fiombonana sy firaisana. Ary io fifankatiavana iriavana toy ny afo mandrehitra amin'ny finoana ka miteraka fampandrosoana ny fiangonana. Raha ao amintsika zany io fiombonana io dia tena raikitra ny hoe fampandrosoana amin'ny fiangonana. Ko ankehitriny ary dia zay tokoa no ka hivelomantsika kristianina, satria mandeha amin'ny mazava tsika dia manana fiombonana amin'ny tsika sampino. Ka tsy ho anara-maneso antsika ny le hoe hisotry fitiavana, fa tena hoe anarana iainantsika sy hivelomantsika ka ho taratra eo amin'izao tontolo izao fa tena misy fifankatiavana tokoa ato amin'ity fiangonana ty ary maneho voninaitr'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Tsy zany anefa ny zavatra misy ankehitriny riavana, fa zao ny zavatra misy hoe mitsitokotoko na eny amin'ny fiarahamonina ary misy ny adila, ny tsy fifankazahoan'ny mpiray-tampo, ny mpivady na ny fiangonana ary dia mifampiandrika endritona ny any amin'ny ambaratonga andrafitra sy ny ambaratonga mpitondrana. Ka zary misy fivakisana zay anisan'ny zavatra saina tandrovan'ny kristianina fatratra indrindra. Engene mba tsy ho zany tokoa izao sy anao fa tena ampiasa ifankatiavana zay takiny tompo amintsika io, tena iaina sy hivelona amin'ny fankatiavana zay tokony iainantsika sy hivelomantsika io amin'ny androm-piainantsika manontolo. Andao moa anao ohatra kely ray isika, misy ohatra ray ity sanatriavana hoe tsy sanatria mpitovy antsika amina Biblia fa sary anotra ty dia andraisantsika lesina ny omby. Za moa tany amin'ny toerana be omby, tany Belotsiribina, tany avy any aloatra amin'ny fehevinay dia zao hoe be omby reny, dia ny valan'omby any reny le vala be azo reny dia misy 20-30 ny ray vala ao, misy amanjatony ary ny zay manana betsaka. Dia zao hoe mifankaty be reo omby ray vala rehefa mifankazatra reo, fa raha misy omby ray vahiny ampidirinao dia zao ny zavatra misy hoe ifanenjeny izy mianakavy iny raha vao tafiditra amin'ny vala efa na ifanenjeny raha tsy ambianany tompony ary dia mety ho faty eo amintsy enjeny. Tena zay le hoe tsy haiko hoe mifampizato ohatra sa maninona. Dia raha mandroso ny andro memiena mifanenjeny, mbola mamono ihany aloha ny 2 andro 3 andro herinandro any fa mienkea memiena. Raha fiano tapatapabolana any dia memiena mamono ihany fa mbola tsy mifankazatra tsara moa dia mifamono ihany. Fiany 2 volana dia efa tena zara raha mifamono, fiany 3 volana dia tena fa mifankazatra, lasa mahay miara-monina, mifampilelaka. Le mifampilelaka moa amin'omby dia zao mariky ny fifampitorana zay mavesatra iny, ary le miray zoga dia iny iarahan'ireo manompo amin'ny androm-piainanjareo.
fa tsy mataka izany ny olombelona. Ny olona raha misy vahiny ray tonga ao an-trano ny androany dia zao hoe tsisy zavatra tsy atao amin'iny olona iny na inona vonona ny gisa sy ny akoho matavy karakaraina tsisy ohatr'izany raha azo atao ary na miditra sy mivoaka raha azo atao dia babena iny olona iny miditra sy mivoaka dia mandroso fotoana ndray andro sy 2 andro 3 andro efa mihena iny fitiavana iny herinandro mihena ihany tapabolana raha mbola ao le vahiny dia zao zavatra misy fa mety teraka amin'ny fantanina hoe ary narerety movina ny ody fiany ray volana ka mbola tsy manan-kevitra ny ody le vahiny atokantrano mihitsy loha nare mandra-pidiana koa andao motsika riavana mba handray ohatra hoe maninona raha nataotao ohatra le tamin'le omby teo voatonga aloha dia fampizaha toetra atao mihitsy hoe jerena manahoana ny toetranao ty fampigidragidra dia ambolena amin'izay le fifankatiavana rehefa avy eo dia lasa mahay miara-monina mahay mifampitondra zay mavesatra ary miray fanompona mihitsy ary rehefa avy eo zany ny toetra takian'Andriamanitra amintsika hoe manana fiombonana manana firaisankina manana fifankatiavana ka fitiavana tsy ravan'ny aiziny zao tontolo zao satria isika dia mandeha amin'ny mazava ka manana fiombonana amintsika sampino ho tanterahantsika tokoa ny zany riavana eo amin'ny androm-piainantsika manontolo ka dia ho hita taratra eo amin'ny fanompona sy ny andraikitra sanitsika ary ho hita taratra any amin'ny tontolo misy antsika fa misy olona be fitiavana ao amin'ny fiangonana isotro fitiavana ka hita taratra ny fiarahamonina misy azy ny zavatra faharoa fahatelo farany riavana dia zao hoe ny olona mandeha amin'ny mazava dia afaka amin'ny fahotana zany hoe dioviny rano Jesosy Kristy eo amin'ny andininy fafito tapany manaraka sy ny fahavalo sy ny manaraka moa zany dia misy an'izao manao hoe manana firaisana isika ary ny rano Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Eo ambany koa ary mbola misy hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika dia toizany eo ambany ihany hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina Andriamanitra ka manafaka antsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy famarinantsika rehetra. Zany hoe izay olona mandeha ao amin'ny mazava zany hoe ilay manana firaisana amin'Andriamanitra manana fiombonana amin'ny Jesosy Kristy izay le asan'i Jesosy Kristy taty ambony tany moa ampiavana ny olona amin'Andriamanitra ary ampiavana ny olona samy olona izay efitra teolojika ny ty azo fijaliana ato afarantsika ato ty dia mazava ho azy fa raha mandeha ao amin'ny mazava dia afany rano Jesosy Kristy dioviny rano Jesosy Kristy izy satria ny tara-pahazavany Kristy izay ao aminy ny manafaka azy amin'izany fahotana izany fa raha mizotra sy milomano ao anatin'ny maizina sarotra ny anadiovan'Andriamanitra izany olona izany fa miaina sy mivelona amin'ny fahotana ary zay mahatonga ny Jaona itiany hoe raha milaza isika fa tsy manana ota dia mandainga isika ary marina tsy ao anatintsika. Inona moa ny tiana tenenao anatin'izany riavana? Fibebahana no tiana horesana ao anatin'izany ka ao anatin'izany zany dia mila fahatserovatena mandrakariva ary le fibebahana moa dia hoe fiovan-kevitra matotra ka le fahamatorana dia zao hoe zao teo aloha tsapako fa tsy mety iny miverina amin'ny lalaka iny miala amin'ny lalaka iny mandeha mitady lalana tsara dia le lalana sy fahamarinana ary fiainana koa izany riavana ny fanetretehana izany nefa sarotra amin'izao vaninandriainantsika izao hoe ny ainana izany fanetretehana izany satria nahoana manamary-tena ny olona zao mpanamary-tena tsy manaiky diso mizaozao toetran'ny olona zany. Ny anahy moa ny asa tena nahitako mangiry firy teo amin'ny fitoram-piangonana dia zao hoe mandamina ady ary matetika iny ny ahitana olana tena ilandroan'ny fiangonana le mandamina ady rehefa mandamina dia aveo dia tsy mety amin'le fandaminana zany hoe zareo moa samy milaza ny tena no marina dia lasa ohatrany tsy manaiky le fandaminana zany ka izao ny olana ao anatin'izany miady ny mpiray-tam-po miady ny mpivady rehefa tonga eo aminao samy milaza ny olana hoe satria ampidirana tsirairay aloha mialohan'ny andravona anazy dia izy mihitsy ny pastera ny diso izy mihitsy ny tena manao an'zao ny toetrany tonga koa ny lehilahy any dia tena ivadika eny ka ohatrohatrozao tena diso mihitsy ohatrozao dia zao moa ny valiteny ataoko an'izay tena miala raha izany fa honanao miala pastera ka nareo aroa samy marina ka inona tsony nidirako amin'izany fa miala dia tonga koa ny mpiray-tam-po ny mpiarahamonina miady dia ohatra zay samy milaza marina daholo
dia inona tsony nidirana ary tsy za ihany mety hiala fa Andriamanitra mety hiala raha misedra toy izany satria nahoana ny olana ane ny olona omen'Andriamanitra fanadiovana sy famelan-kely koa dia izay matsiaro ny fahotany izay olona mibebaka marina fa tsy ny olona manamary tena sy ny olona mizingizina amin'ny heviny koakehitriny ry havana dia zao hoe raha miaiko ny fahotantsika isika matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misy mpivady zay avy natany an-tsaha izy tamin'izay fotoana izay, rehefa avy any an-tsaha izy mivady dia nizara andraikitra, rehefa nizara andraikitra izy dia hoe andananao rangahy mividy petrole fa ohatrany tsisy jiro ato amintsika ato any ambanivohitra moa le tantaran'iseho. Le ramatoa nandeha naka rano ny tatao siny, tonga aloha rangahy dia napetrany ampovoatra any le petrole, niditra ramatoa ary rehefa niditra ramatoa voadaka le petrole nitobaka, dia hita le petrole nitobaka teo dia nitoraka tany amin'ny tongotry le rangahy izy tena tena diso fa tsy mijery lalana fona aminao avy any koa le rangahy dia nitoraka tany tongotry le vady ka nanao tena za mihitsy ny diso tena zany mitapetrapetraka tena diso tsy ianao ny diso koa ianao tsy ianao mihitsy ny diso fa ndeha moa ry havana ho avadikitsika kely zany resaka zany hoe ianao mihitsy ny diso ianao mihitsy ka ianao mihitsy fa inona mety ho toy izany fiainana izany na le takariva mafinaritra rehefa aveo ary mety ho simbaka ny ray mety atory any an-dakozia ny ray atory any amin'ny trano lehibe vokatry n'inona tsy fanetretena fa rehefa manetretena ianao milamina daholo ny zavatra rehetra Andriamanitra mindra fo sy amiela hely koa anao koakehitriny ry havana dia zao hoe ny olona mandeha ao amin'ny mazava dia afaka amin'ny fahotana satria dioviny rason'i Jesosy Kristy. Koa eto ampamaranana izao toriteny izao ary dia zao no afatra ho antsika mandehana amin'ny mazava mandrakariva aza mitapifipify ao anatin'ny aizina fa tsy azo fiainana ny tanàna izay miorina eo atendrombohitra dia zao sianao izay efa vita fanekena nalana avy eo amin'ny maizina ho ao amin'ny fahazavana mahagaga dia izory izany tara-pahazavany Kristy izany fa izany no hitarafana anao kristianina io hoe manana firaisana amin'Andriamanitra ianao raha tsy molakolaka makany amin'ny fanaon'izao tontolo izao raha tsy mandeha any amin'ny filany maso sy ny filany nofo nyrehaka momba izao fiainana izao dia zany nitarafana fa manana firaisana amin'Andriamanitra ianao mandeha amin'ny mazava ihany koa ianao rehefa manana fiombonana ny sampino amafisy ny fiombonana aza manaka an'izay rehetra tsy tia fiombonana sy tsy tia firaisan-kina fa nanoabolantsika malagasy ary ne dia efa miteny hoe zay misaraka vato fa zay mitambatra vato fa zay misaraka fasika milaza hery lehibe zany ho an'izay manana fiombonana sy firaisan-kina koa maiza miombona ry kristianina. Jesosy zay mety ho fitsitokotokoana fizarazarana ary ny tsy fifakazahoana rehetra fa rehefa mandeha mazava ianao dia afaka amin'ny fahotana satria dioviny rason'i Kristy ka raha mizingizina amin'ny hevitra nefa dia tsy ho azo zany famialan-kely koa sy fanadiovan'ny rason'i Kristy izany ka okary isika amin'ny androm-piainantsika manontolo samy atsapa fa isika zay afaka amin'ny ota dia tarafiny fahazavany Kristy ka mandeha amin'ny mazavatra any dia misy fiombonana tsara eo amin'ny sampino ary tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ka afaka amin'ny fahotana satria dioviny rason'i Kristy. Amaranako tanteraka ny toriteny dia fiarah-miasan'ny diakonina tao ny fiangonana iray moa sy tsy mifakahazo le diakonina raiky alahy sy ny président diakonina tena tsy tiany mihitsy le président diakonina elaela aloha izy mbola nanompo teo fa rehefa tena ela niala tamin'ny fiangonana izy tsy mivavaka tsony mihitsy izy dia zao nyteny hoe nyteny mivadiny fa manina anao tsy mivavaka raha mbola président diakonina iny ao izy za tsy hivavaka ao tsony tonga ny diakonina rahalahy sy ny anabavy rehetra tonga mampahery za raha mbola président diakonina reno izy tsy hivavaka ao tsony ahy tonga mpitandrina mandeha mamangy mampahery za tsy hivavaka tsony raha mbola io nytoy ary ny fiainana ny andro fivirina amin'ny firamina nandeha namonjy satria misy zanany mianatra tao amin'ny bebe dia tonga voaniditra amin'ny varavarana izy dia hitany koa le président diakonina kay mbola président firamina atao afindrako ny zanako raha iny président firamina eto izy mitoy ny fiainana dia mbola tany amin'ny février-pokotany koa ny andro fivirina amin'ny président fokotany tonga teo izy ka jeremy mbola iny ihany koa ny président fokotany teo hoe hifindramonina raha mbola iny président fokotany eto fa za tsy ara hiaina amin'ny mihitsy tonga ary Jesosy Kristy zay andrasantsika mino rehetra
rehefa tonga Jesosy Kristy miara-mizotra isika ho any Jerusalema vaovao. Nandeha tonga teo amin'ny vavahadin'ny lanitra. Inona ny zavatra nisy? Président de Cône ny tonga voalohany teo amin'ny akaiky seza fiandrianan'i Jesosy Kristy. Dia nijery koa zany le rangahy dia hoe io izy. Dia ahoana hozy izy mety ho valitenany koa raha fa mahita an'io. Za koa tsy ho satria io izy fa io koa. Inona moa tiana ambara amin'izany ry havana? Ny tiana ambara amin'izany eny dia zao hoe ny tsy fifankahazahoana fanaovana andolo-po, ny tsy fifankatiavana dia manimba ilay tanjona tsara amin'ny maha-kristianina anao. Satria tsy misy kristianina ka tsy hanana tanjona ao amin'ny fiainana mandrakizay. Tanjona iray ny notratrarintsika hoe azo mbola mafisina ihany koa ary zany amin'ny hoe latabatra iray ny rahantsika manantona, kapoaka iray ny fampizarantsika, mofo iray ny fanapahantsika. Ka ampiana fitsitokotokona sy fisaratsarahana ave tsy ilay ampiombonina ny hery iarahantsika mizotra ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ampandeferina ny ampo rehetra. Mahireza sy matanjary havana fa aleo mandeha amin'ny mazavatra any mba ahafantarana fa manana firaisana amin'Andriamanitra ianao dia amafisy ny fiombonan'ny sampino dia ho afaka amin'ny fahotana ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fiadanany. Amen. Vavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra raina io, sotranao izany amin'izany teninao izany teny fiainana mamelombelona finoana mitarika anay ao amin'ny fanantenana. Nampianatra anay matsy ianao ry Tompo tamin'ity an'io tia fa ianao ilay fahazavana ary ny olona izay mandeha amin'ny mazava dia manana fiombonana aminao Andriamanitra ray. Ary teraka ihany koa ny fiombonana eo amin'ny saminy mpandeha amin'ny mazava ka afaka amin'ny fahotana izay satria diovin'ny rano Jesosy Kristy. Ingany izany teny izany ry Tompo ao anatinay tsirairay avy hoentinay mamakivaky ny fiainanay izay feno ady, feno fahoriana, feno zavatra sarotra ka mba ahafahanay miatrika izany rehetra izany omban'ny herinao. Tompo, sitraponao tokony hivelomanay tokoa mantsy izany. Indrisy anefa olombelona mpanoty izahay. Maro tamin'ny nataonay tsy nankasitranao, indrindra fa raha marinina amin'ny teninao teo. Fa tsy mba manana firaisana aminao izahay, fa matetika rendriky ny aiziny izao tontolo izao. Tsy manana fiombonana izay sampino, fa ny fitiavan-tena no manjaka ao anatinay. Raha nanolo-tena anao anadio anay, dia matetika nataonay tsinotsinona izany. Tsapanay ankehitriny, fa olombelona mpanoty izahay. Mifona rery Tompo, mivalo aminao izahay, diovy sy amasindra mba miendrika anao, avao zao faloloran-tenanay. Fa raha ilay fitsarana marina ataonao tokoa nery Tompo miatra aminay, dia tsy misy mahajanona zay fa ho fatiringana eto. Kanefa no ny atsoram-ponao amin'ny Andriamanitra fitiavana anao no antony andoaranay fifonana eto anatrehanao. Mifony, mivalo, ezaka izay amin'izao sisy izao andeha amin'ny lalanao sy ny fahamarinanao, ka anao ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no angatanay sy andrinay izany mivavaka izany. Amen. Sa
ry havana ho antsika zay mibebaka marina tokoa dia mahatoky somarina ny tompo andriamanitsika sady be famindrapoa ka amela ny fahotantsika araka izao teny ambara izao fa hoy ny tompo na dia mandra-pahantitra aza dia tsy miovao ary na mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo izao no manao ka izao ihany no hitrotro eny izao no hitondra sy hanafaka ka tongava aminareo arak'izay iriny fonareo ary izany no anambarana fa voavelany elkareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy koa dia midera azy amen. Tonga eo amin'ny vavaka fangatana sika ry havana ko andeha isika ivavaka. Tompo Andriamanitra rainay eo rehefa miseho eto anatreanao tahaka izao n'io zao zahay rehefa avy nandray ny afatra sy ny teny tianao ampitaina aminay dia indro kosa izay mba hanao tatitra ny fiainanay tsirairay avy amin'ny alalan'ny fivavakay mangina. Tompo, jeresy tsinjovy ireo zay tsy salama miaritra fanaintainana ianjadin'ny aretina maro samihafa indrindra fa amin'izao valana aretina izao. Ianao Jesosy Kristy Tompo no hanimpanafaka, tsy tompo ny teny farany aminay reny ry Tompo, fa ianao no hanimpandatra anay zay inonay, fa mahay manafaka anay ao anatin'ny vesatry ny fiainana, koa ankehitriny asitrano zay tsy salama rehetra ampitony ny fanaintainana ary ome fahasalamana izy ireny. Ao koa ireo miady mafy amin'izao fiainana izao totototo ny fiainana tsy mba manam-pitsarana, omeo fitsarana izy ireny Tompo, ary anao nitondra vahaolana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Rehetra ao mpahoriana koa ry Tompo, ampiorena amin'ny fanantenana ka hitraka satria efa mahafantatra fa ianao ilay fananganana amin'ny maty sy fiainana izay indray anay ho any aminao rehefa tonga ny fotoana. Fa reto tsy fifaliana kosa ataovy mahay mifaly aminao ka hisaotra sy amin'ny voninahitra anao amin'ny androm-piainana amin'ny manontolo. Kina sy petraka eo am-pelatananao ty fiangonana FJKM isotro fitiavana ty ry Tompo, ianao nefa nanorina azy ty ho fahazavana sy ho fanasina eto amin'ity tanàna sy vohitra ity. Ka ingeneny tara-pahazavanao Kristy ao amin'izy ireo, ahenika izao tontolo izao ka mba habolona maro ao amin'ny fanjakanao ity fiangonana ity. Ampiraisy fosaina sy fanahy ny tompon'andraikitra rehetra ato amin'ity fiangonana ity, ny birao, ny mpihevitra rà, ny mpanay fanasan'ny Tompo, ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa rehetra amin'ny fikambanana samotoloranao saina ry tompon'andraikitra ry Tompo, omenao fahendrena, omeo fahavitrina anao ny asanao ka mba vita asa tsara pandrosoana amin'ny fiangonanao. Jeresy tsinjovy ihany koa ny synod apartany misy anay mba ianao Jesosy Kristy Tompo no mba sy tsinjo ireo tompon'andraikitra mba ahafana izay manao ny asany am-pifaliana. Ao re sampana sy sampanasa ary ny asa, ianao no anolo-tsaina ny tompon'andraikitra ahafana izay mampandroso hatrany ny fikambanana izay hoentin'izy ireny. Ny foibe FJKM Jesosy jeresy tsinjovy, ka re tompon'andraikitra nanolomboatendry nanolomboafidy zay tarian'ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM dia hotoloranao saina ko omeo fahendrena tahaka ny Solomona mpanomponao fahizay ka vita asa tsara satria ty FJKM ty tokoa ny ry Tompo no nofidinay entinay hanompo anao ary rika tamin'ny fonay izany. Ka ingene re tompon'andraikitra mba samy hotoloranao saina avita ampitiavana ny asa zay tanterahany. Ao koa ny firenenay ry Tompo entinay ambavaka aminao mba ho firenena masina sady tsy anatsiny satria
irina isangatanay tokoa mamanginao re tompona andraikitra rehetra ao anatin'ity firenena ity menga avy any amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny filoham-poko tany ireo olombo tendry sy ny olombo fidy rehetra Jesao izy ireo tompo ka mboleo anatin'izy ireo le fitiavana avy aminao vangio ka aoka mba hanampanindritena sy fahendrena ka andrainao Jesao Kristy ho tompo sy mpamonjy satrinay tokoa tanteraka le teny filamatra hoe Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho amin'ny Madagasikara fa izay mitsangako fahavalon'ny firenena na izay mitsangako fahavalon'ny fiangonana ary tompo dia jereo ka ataovy tahakan'ny Saul mpanomponao fahizay rehefa nivanginao sy niaona taminao dia tonga kristianina tanteraka ho fijoroana amin'ny vavolombelonao jereo sy tsinjovy reka mboty sy manitra ny mpitondra tena ireo sahirana rehetra ny kilemaina samy ho jerenao sy tsinjovinao rery tompo menao izay njara tandrify azy enti mena sy mivelona mandra-piavinao Jesao Kristy kinay sy apetraka amin'ny anaranao Jesao Kristy tompo sy mpamonjy ary zany hitahitam-bavaka sandratra izany fa raha misy tokony ho anay nefa tsy voatakay dia omeo anay araka ny be indrindra fosy ny fitiavanao ary ny vavakay dia mafisinay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe raha inay ho izay ny an-danitra ho masina ny ny anaranao ho tonga ny mifanjakanao atao any ny sitraponao ity atany tahaka ny any an-dany meo anay ny anina saza ho anay ary mamela ny elokay tahaka melanay izay meloka taminy ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapa manafanay amin'ny ratsy anao amin'ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Sotra n'Andriamanitra isika ry havana afaka niatrika izay fotoana rehetra afaka no tanterana teto afaka mody am-pifaliana momban'ny hery sy tanjaka avy amin'ny fanahy masina antsika rehefa avy niaina sy mivela amin'ny tenin'Andriamanitra dia ary isika marina izao fotoana izao ny mpandray fanasana tompo mbola miomana amin'ny fiombonana ny fanasana masina ka eo am-pitsanganana no anaovantsika ny larakira fa 7:700 ndininy voalohany alohan'ny tsodrano ary ny andininy fahatelo aorinan'ny tsodrano. Raisy ny tsodrano izay tononao anareo amin'ny anaran'i Jesao Kristy ry havana. Ary Andriamanitra fiadanana ny masina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tiananareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesao Kristy tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo ary izany no anefa izany ho aminareo any amin'ny fiadanana. Amen. Neaveva, o azar.
an'Andriamanitra irery voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika.